Mifaly mitafa aminareo indray izay avy eto amin'ny Météo Madagasikara sady manolotra ny arahaba sy ny firarian-tsoa ho an'ny rehetra. Tamin'ny herinandro lasa teo iny dia saika nahazo orana ny tapany atsimo nosy ray manontolo, orana tandrifin-drahona mety arahi-kotroka. Ho an'ity herinandro vaovao ity indray raha ny fironan'ny toetry ny andro dia saika aly izay mihamalefaka no andrafitra izany toetry ny andro izany. Dia vokatr'izay dia ahatsapa fiakaran'ny maripana indray isika rehetra, indrindra ny eto amin'ny faritry ny Afotansy any amin'ny tapany Atsinanana nosy iny. Ny tapany andrefana dia ahazo orana tandrifin-drahona sy ny tapany atsimony Afotany ihany koa dia torak'izay, ary misaka miandalana mahazo ny Afotany sy ny tapany Atsinanana nosy izay orana tandrifin-drahona izay mandritra ity herinandro ity. Izay raha ho an'ny herinandro, fa raha ho an'ny rapitso manokana vao maraina dia ahazo orana malefaka ny aty amin'ny ilan'ny avaratra Atsinanana nosy aty, izany hoe any amin'ny faritra Savasy, aty amin'ny faritra Analanjirofo aty, sisan'izay dia ho maina ny andro, fandimbany rahona sy ny masoandro ny vao maraina. Amin'ny tolakandro mizara roa mazava be indray ny mety ho toetry ny andro aty amin'ny tapany atsimo Atsinanana, ny faritra Iorombe, ny faritra atsimo andrefana sy mipakatra any amin'ny faritra Menabe iny dia saika ahazo orana tandrifin-drahona ny Takariva. Toy izay ihany koa mahazo orana ny aty amin'ny faritra Sofia dia mbola hitohy hanorana ihany koa any amin'ny faritra Analanjirofo iny. Sisan'izay dia ho maina ny andro, mandrapariva ny andro. Raha ny vinavina ho an'ny maripana 12 degré Celsius indray ny ambany indrindra raha ho an'ny rapitso, ary ny ambony indrindra tafakatra 13 degré Celsius izany any amin'ny Maheva tanàna iny izany dia ny eto amin'ny faritry ny Afotany manodidina ny 19 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ho an'ireo firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara toy ny mahazatra any Paris sy Milan izao dia manorana malefaka ny andro any rapitso, malomaloka fotsiny any Johannesburg, fa ahazo orana tandrifin-drahona ny any Nairobi, ary ahikotroka kosa any amin'ny Bangkok iny. Ho an'ireo nosy manodidina antsika dia ahazo orana malefaka ihany koa ny any Maurice sy Seychelles, ho tandrifin-drahona ny andro any Komorany, fa ahazo andro maina kokoa ny any La Réunion, ifandimba ny rahona sy ny masoandro. Dia izay ny mamarana ny fandaharantsika amin'ny raha ny herinandro feno fahazotoana sy fahasoavana foana izay rehefa fiandohan'ny herinandro ohatr'izao. Mandrapitafy indray ary tompoko.